nanaiky ampidina ny sandany internet eto Madagasikara ireo mpandrarana opérateur téléphonique amin'ny sehatra amin'izany na ombony atsisika nataon'ny fitondram-panjakana amin'ny fijerena ny tombontsoa ny vahoaka mpampiasa izany. Araka nefa nambara tao anatin'ny lohatenim-baovao teo dia nanaiky ny ampidina ny sandany internet na ny connexion eto Madagasikara ireo mpandrarana opérateur misehatra amin'izany tao anatin'ny herinandro vitsivitsy no efa nisy ny fifampiresahana teo amin'izy ireo sy ny fanjakana malagasy, ny fanjakana izay efa nametraka hatrany am-boalohany fa tsy maintsy ny tombontsoan'ny vahoaka malagasy no jerena ao anatin'ny fanapahan-kevitra rehetra raisina azo lazaina ho ny valy araka izany ny fitakiana natao androany ny ministry ny fampirobona ny aitao arakajy mirindra ny postra sy ny fifandraisan-davitra no nampahafantatra izany tamin'ny mpanao gazety ny tondra fanazavana mahakasika ny dingana rehetra izay ho tanterahana ihany koa ny fanontaniana apetraka ny maro dia ny hoe raha oviana no hiatra ity fampidinana ity vola Rafarasoa sy Andry Rajaonarivao. Hiatra manomboka amin'ity herinandro ity ny fampidinana ny vidin'ny internet mobile tsy noferana ny tahan'ny fihenam-bidy samy ametraka ny azy ireo opérateur téléphonique rehetra araka ny vahaolana ny raha nanapaka tamin'ny fitondram-panjakana izay mitaky fanajana fepetra maromaro ho fitsinjovana indrindrindrindra ireo mpanjifa madinika fanamorana ny fisitrahana internet tsara kalitao ho an'ny daholobe ny tanjona ka tsy ny gigaoctet intsony no ametra ny fampiasana azy fa ny hafainganam-pandeha hoy ny ministra. Tapitra ny disabisy mifanaika ny ministera sy ny mpandrara eo amin'ny sehatra ny fifandraisan-davitra ny ara-asa anatratra ny tanjona ny bolana dia ny inclusion numérique ho an'ny daholobe. Rehefa miresaka izahay tamin'ny herinandro dia mifanaika izy fa manomboka amin'ity herinandro ity dia ampidina ny vidin'ny internet izy ireo amin'ny izay fahafahan'izy ireo tsirairay avy. Mipetraka tanteraka izany ny fifaninanana ho an'ny vahoaka malagasy. Zavatra tsotra nefany no nangatahan'ny ministera angataka izahay ary nanaiky izy ireo mba isian'ny rivo-baovao, isian'ny fifaninanana marina eo amin'ny resaka vidiny, isian'ny fifaninanana eo amin'ny kalitao, isian'ny fifaninanana eo amin'ny hafanganam-pandeha na vitesse ary indrindra mba isian'ny fifaninanana eo amin'ny fampiasana vola izany hoe ny investissement izay ho ataon'izy ireo anatratra ny tanjona dia andrakotra ny Madagasikara amin'ny anjara lanja mitovy ho an'ny faritra rehetrarehetra. Mahakasika ny fanafoanan-ketra sy ny droit d'assise tsy mandany fangatahan'ireo opérateur ny fanjakana raha toa ka misy ny antoka fa tsy hetraiky amin'ny fampidiram-bolam-bahoaka izany. Tsy mandany fanjakana fa manaiky kosa hoe arosony ary aloha ny atao hoe tolo-kevitra vainanareo fa tsisy fiantraikany io ho amin'ny teti-bola fanjakana fa indrindra nametraka ny fanjakana hoe raha misy ny fihenam-bidy izay hotenihana satria mila fandinihana lalina izany dia tokony averina ao anatin'ny investissement indrindra izany hoe tokony hatsaraina hatrany ny tolotra ka mampirisika azy ireo raha misy ny fidinan'ny rehetra dia mba hiverina any amin'ny resaka investissement zany anatsarana ny kalitao. Namafisin'ny ministra Mahefa ndria mampiadana teto fa misokatra amin'ireo mpandraharaha vonina hifaninana ny tsenan'ny internet ka ny fepetra fototra dia nisiny ny fifaninanana mampandroso. Ny tanjona bitsoe andravany eo dia apiditra maingana vaovao fa ampirisika ifanampy anampy ny fahaloham-toerana. Nomarihana fa efa misy ny lalàna iarovana ny mpanjifa internet amin'ny fatotra ataon'ireo mpandraharaha ny firosoana amin'ny fampiarana izany no dingana manaraka ifantohan'ny ministera misahana ny fampiroboroboana ny aitao arakajy mirindra ny paostra sy ny fifandraisan-davitra hoy ny nambaran'ny ministra satria lasa filana fototra amin'ny fampandrosoana ny firenena ary tsy azo ialana intsony ny internet.